enina-ambin'ny taona izy no afaka baka mbola tsy atao hoe lehibe zany tsy majeur zany tsy tonga taona fa kosa rehefa mba hoe nahavitan'izay dingana anankiray izay teo amin'ny fianarany dia azo lazaina hoe efa lehibe dia nanomboka teo amin'izay no manomboka mandray fanapahan-kevitra tsikelikely sady efa mijery an-trano hoe raha miala eto maka izy manao inona manahoana ny fiainako fa ianao koa tsy afaka niana hoe miala botolo fotsiny hoe ialako rangatsy dia izay dia samy miala tsy mety izay fa ianao matoa miala dia efa miketrika ozy ny fitena ankehitriny efa ny zavatra nivinavinainao tao anatin'ny sainao hoe izao avy ny dingana ho alehako ary mila manana objectif iny tanjona mila manana tanjona ny vehivavy anankiray rehefa hiala ao an-tokantrano io tanjona io dia tena anisan'ny anankiray zava-dehibe satria ianao rehefa miala amin'ny zavatra anankiray dia tokony makany amin'ny zavatra anankiray ary rehefa miala amin'ny zavatra anankiray ianao ka hitanao fa tsy mety iny na ratsy taminao dia miezaka ianao manatratra tanjona anankiray izay tsara lavitra noho ny teo fa tsy hoe tsaratsara kokoa noho ny teo fa tena tsara lavitra noho ny teo ary ilay zavatra niatra taminao tao amin'ny fiainanao iny no ataonao karazana menaka manina re zany ohatrany hoe mamola volanao atratraranao an'ilay tanjona anankiray izay tsara indrindra eritreretinao eo amin'ny fiainanao tahaka anay izao ataoko hoe nisy sedra nandalo teo amin'ny fiarahamonina tao anatin'ny tokantrano mihitsy fa tsy natao ampifitetaka any amin'ny tany izay fa natao hiakarana mihitsy dia nanangana fikambanana renim-pianakaviana izay nitovy fiainana tamiko izany hoe taony nisy hoe misarahany vadiny vonoany ny vadiny tsy velomy ny vadiny ny ankohonana be dia be ao hatramin'ny ankizy nefa ny vady tsy hita fa mamolava tsy mitondra vola sy ny sisa dia mahatsapa ny fahasarotana izany no nahatonga nanangana fikambanana anankiray ao amin'ny commune Ambohijanaka izay nampitondraiko ny anarana hoe fikambanana Miotsoa association Miotsoa dia ireo no nentanina hoe andaontsika hanangana fikambanana anankiray dia ho ampianarina ianareo izany hoe nomena formation amina resaka asa tanana ary zareo dia amin'izao fotoana izao moa izany dia tena hoe reharehanay ary tena tsy mahamenatra anay ny mitaha mihafa matoa izay tonga aty amin'ny fankalazana ny valimaro sa ohatra izao sa maneho ny asa tananay ohatra izao dia satria efa azonay anjoka fa ahavelona anay ny zavatra ataonay ny slogan anay izany hoe ny teny fanevanay dia ny hoe reny aho mahavelona ny ankohonako. Manome asa ihany koa an'ireo vehivavy dia manana miaraka miasa ao anatiny tetika asa anankiray atao hoe projet sala zany izahay manana asa izahay dia hoe hisorohana ny herisetra tao amin'ny vehivavy manana ny cellule de coute izay afaka mandray an'ireo vehivavy hiara-ny herisetra dia manome asa ihany koa izay ho an'ireo vehivavy niara-ny herisetra izany sy ireo vehivavy tsy anasa izay hiavian'ny herisetra ao tokantrano matetika. Anampianan'izay sahanasa tanterahan'ny fikambanana izay dia misy ny atelier des couples tanterahana eto anivon'ny fikambanana izany hoe ireo mpivady zany miara-manatrika dia na ny atelier des parents ihany koa hikolokoloana ny resehatry ny fitiavana satria rehefa mandeha lavitra ny tokantrano mihoatra ny 5 taona any dia somary latsa-datsaka na lefilefy kely tsy takany tamin'ny fiandohany mbola vony fakaty dia misy hatrany ny karazana recyclage izay tanterana hoe ahoana no anatevenana mba tsy ho tonga amin'izay herisetra izany ny tokantrano. Fikambanana vehivavy ihany koa maha-vehivavy mpandraharahan'ny mpikambana izany dia manao ihany koa izay mampianatra ny mpikambana sy ireo vehivavy hiara-ny herisetra ireo ny éducation financière zany hoe ampianarina miaina miaraka amin'ny vola zareo sy mitantana vola zany. Tamin'ny alalan'ny fikando zany nahitanay fikandoan'ny mpikambana nahitana hoe andehantsika hanao harona taratasy mba hanomezana asa ireo tratrany herisetra dia mba hiarovana ihany koa ny tontolo iainana dia iny no nomenay natolotra ny ministera izay nahavoafidy anay tao anatin'ny arivorivo maromaro zany nahavoafidy anay 900 ary tafakatra tany amin'ny final dia nahavoafidy anay 2 zany.